Radio Nostalgie. Ny tantara indray miseho eto amin'ny Radio Plus. Tolotry ny Radio Plus hoanareo indray zao. Ilay tantara indray miseho nosoratan'i Azarandriamanalmanana nampitondray ny lohateny hoe Ditrako. Tantara novelomin'ny Priska Rakotoarimanana, i Azarandri, Romy Arimanana. Nandray feo sy nanantotosy diarana F100 sy i Azarandri. Tena tsisy miditra amin'ny lohako mihitsy ty izany. Aiza zao no ahitako formule an'ity? Zahara ke moa tsy nianatra tamin'ity andro tiako. Oay, le devoir science koa arake mbola tsy vita. Makaleo ty ka, ajany koa an'ity. Sady tsy hiditra amin'ny lohako tsony mihitsy raha fianarana izany e. Na ny sakafo any koa aza moato tsisy akory. Sady hianatra moa za de oaiza e. Hitondra aiza ty fianarana ity? Aleotra nga ty adaboko any ka de mbola misy manelingelina koa. Wabio! Ay ve ianao e? Mandroso ordina? Eko za ihany fa iza indray moa e. Nga misy olona hafandrasanao ankoatrana? Tsisy ka, ary mandroso fa aza makizitina ka? Fa inona koa ty matezitezisanao vao maraina e? Nga tsy de nahita tory alina? Ka efa hita fa kizitina ny olona ardina de aza talaina. Sady ianao koa nga niarana tory tamiko ny nahita hoe tsy ampy torimaso a? Iza malalako. Ny araba ary tsisy akory de fa mivadravadra avy eny ambaravarana eny ianao. Ka manao ane? Inona ny vaovao entinao? Ndray za mba fomba fiarabanao ry Kristina. Olo tianao nge za e. Eny e, ka iza moa tsy efa mafantatra eto tanàna eto hoe olo tiako ianao e. Fa inona vaovao entinao? Ianao koa zany tao tsisy azo andaharana mihitsiko. Tsy zany fa mba te hitsiditsitika anao vao maraina fotsiny ahy. Mba te hanontany hoe mandeha tsara ve ny fianarana, inona ny azo anampiananao. Aza miresaka fianarana izany mihitsy ry Dina. Tsisy miditra amin'ny lohako izany. Ndry, fa tsisy miditra amin'ny lohanao ahoana e. Fa ny manana no avinao ange zany ry Kristina e. Tokony mba ilofosanao mafy. Sa misy zavatra tsy hainao de zay koa makizitina anao io ngambako. Tena tapa-kevitra ry Dina. Azany koa ny fianarako. Aleoko mitady vola fa leo be ah. Aiza ve rangako sady manenjika mianatra no mitady an'izay arapako isan'andro ato. Ny hofatrano etsy-andaniny tsy lazaina tsony. Leo e! Tsy mety ankizy zany a. Mila fiezahana foana amin'ny fiainana. Fa aiza marina moa zany zao ianao no mahita vola andoavana ny hofantranonao ka. Efa fantatrao ihany farineny mandefa vola ho anahy eo e. Fa zao efa tsy vita antsony de niteny ry zareo hoe mitadava asa kia. Mba sahirana koa mantsy izany ambany vohatra any. Zany a? Eny e, raha tsy mampaninina anao de ezaka anampy anao a. Aza mitra amin'izany mihitsy ry Dina. Enao ane olona miaraka amiko fotsiny fa tsy vadiko akory e. Anampy anahy ahoana ianao? Sady manahirana izany ka? Tsisy manahirana re zany e. Zay mba mavakeliko no anampiko anao. Ohatra hoe za afaka mandony hofantranonao raha zay ny ilaina. Misy ohatr'izany indray ve? Ary mety tsy hofantrano ihany no alohanao fa na de ny sakafoko isan'andro koa ary. Fa aleo mody lavina. Zay ihany mantsy ny fanjonona an'ity. Ka sady aikatra be ary Dina. Hitanao, ny hofantrano koa matetika misondrotra foana fa kizitina be koa ry tompon'ity trano ity. Efa saika voaroka tato mihitsy anie e. Ka tsy mampaninina zany e. Zaho amezaka ny andoha azy. Ary aza miferitraina amin'izany tsony loha e.
dia fianaranao atao tsara. Ka zany ny eo ihany fa na hianatra mafy aza rehefa anao namonkipoko dia inona no ataoko eo? Zao antona sakafoko atoandro aza tsisy akory. Maraina teo moa tsy nihinana fa rano nafanaiko teo dia inona no sotroako. Zany ve? Tena mampalahelo loatra ianao ry Kristina ka. Andraso vetivety ary hivoaka dia hitondra sakafo azonao hoanina e. Dia inona no tianao atao laoka ratoandro? Misy vary eo? Ka efa hoe tsisy ninona aoko. Izay hoentina hoany tsy mampaninona. Ay, vetivety fotsiny ary tonga dia mba sivo rano mitainginao fa izay ny anokonantsika vary rehefa tonga eo. Fa nga hijanony sakafo aty ianao? Ozy, ka maninona? Ka ahoana ny asanao amin'izany? Ny zavatra ataonao tsisy ho vita. Tsy miasa ary androany maraina. Raha riva vao mila mandalo kely any ampiasana fotsiny. Lasa aloha fa lany resaka eto fotsiny fotoana ka. Eny ary mandry indray aloha izany izao ny sakafo androany. Dia efa mipetrapetraka tsara koa ny eo fa trano isam-bolana. Mbola aiza nanaovako anao ry Dina? Dia aiza nefa ny ahitako an'izay ho atokona rapitso ndraika? Dina mantsy tsy ho adala ka hanome anahy isan'andro eo. Ito foana rangahy zany aiko tsara ny manodina ny lohany iny. Ary aloloha atao le rano fa tsy efa mialany angamba izay ny ako saosy. Dia tena sahanao verina rindra. Vitanao na ampirafy ihany nandritra n'izay herintaona ny rahantsika izay. Sa ianao ka ratsy ny masoko aloha no nahita tsy nino ahy. Amin'io indray bandekamako misy no miaraka taminao. Na vita koa le ry so izany aloha nanao taridositra ainga an'le ry raha tsy izany no vitaiko teo iny e. Za efa vonona mihitsy tamin'ity antsoko ity. Lerako tamin'ity teo aloha raha tratrako. Fa elavy zany zinao dia ataony ny sipa ohatr'izao foana. Aiza aveko efa sipa roa zay niaraka tamin'lahy dia mbola ohatr'izao foana mahazo an'lahy. Tena tsy maintsy anao valifaty aka. Ary zay sipa mifanenamiko dia maratrako aleo raha ngaloha hodikodina ny ivelany any sady ohatrany efa ho arivo zany andro zany ko. Aiza re zao ny tsara le any amin'ireny toerana bebe olona sy misy toka hosotrony ireny. Zay zao ny azo anariana dia aleo mitondra blouson ihany ka. Mbola tsy haiko hoe amin'ny firy vao tafaverina eo. Dia nisy olona indray atao amin'ny boaty androany izany nefa neka fa raha ny volana izao tokony ho be mipirevy. Tsy maninona rangahy zany fa izay voajonao aloha dia irana. Ary aleo aloha za tonga dia akatabla ray ery eny amin'ny tily izay atefan'ny sarmako. Eto mety tsara eto. Ary to mbola miantso indray koa Dina. Allô? Allô, Kristina? Bonsoir ndry. Allô? Ahoana ilay izy Dina? Tsisy ninona ka. Saika antany andry fotsiny aho hoe andalo any aho zao dia sao dia misy zavatra ampitondra indriana. Ho any an-trano? Ka miravavy miasa zaoko. Ka aza makany an-trano aloha fa tsy eo mbola nisy zavatra nalehako kely. Fa andro efa valo alina nge zao ry Kristina tsy ao an-trano ahoana ianao? Ka tsy maintsy mandeha manao devoir groupe ety amin'ny namako anao exposé zay dia tsy maintsy rapiso ilay izy no présentena. Fa nga dia tsy vita amin'ny atoandro mihitsy zany Kristina. Ka tsy nisy fotoana mihitsy ry izay Ka amin'ny firy ary zany ny vita dia amin'izay mandalo any Ka mbola tsy fantatro mihitsy ry Dina. Ny ato ary mbola tsy misasaka akory. Zany ve? Aiza ary ny toerana misy anao dia tsy hanaiko any ianao Aza misahirana amin'izany ry Dina. Efa voatery ny namako rehefa avy eo tsy alo ianao ve aloha moa dia rapiso Ay, eny ary
Tsy maninona fa andeha ody fa atsoy rehefa tonga any an-trano ianao a. Eny efa miantso anao ahy mandreraka koa dina ka. Ny asa rotam-piaro ny ataony be dehibe nefa tsy fantany akory ny atao poko ato. Fanakaiza daholo koa aza ny client. Efa atsasakadiny aza iny teto. Ohatry ny tanora be daholo koa eto fa tsy mba misy an'le efa zokonjoko mba manamboly ireny. Fandraso ry ohatra misy bandy mipetraka rery zany a. Sady ambony karité daholo ny zavatra asotroan'le ry zany. Manambola kosa angamba izy matoa mavidy andreny ka. Kinona moa fa tsy manatsafidy indri zany ary Kristina. Tsy maintsy tia mitrondro indri androany. Ary aleo atonoko akaiky amin'izay. Bonjour Ela. Bonjour. Fanakaiza ny namany lany to Ela rery ny eto? Ka inona koa moa ny idiranao amin'izany nefa na za rery ny eto na misy akama eto a fiainako zany. Aza mba miavinavina ohatry ny kosa moa lesy. Za ange matoa manantona ny lahy eto dia hitako hoe ohatry ny mila namany zany lahy. Tsy mila namany zany ahy ary esoro ny tananao ka za aza sakasakambinao mihitsy. Inona ary ty? Zany tsy hoe aniringelina ny lahy mba te ary sotrosotro amin'n'lahy eto fotsiny a. Ka aza miteny betsaka ianao fa mipetraha dia misotro rehefa izay ny tediavinao. Ka tsisy mety amiko a reto sotrony laretoko. Ndraso vetivety a? Azafady mba hitondra biara glacé rony izay. Ay labiera mety aminao. Ianao tsy miteniko. Ie, tsy dia masaka mafana loatra Ty ny labieranao? Afaka mifandombera kely tsika? Tsy maninona ka. Trinotrinony. Fa mba iza koa ary ty sipy ty. Ohatry ny avy be avany dia tonga dia mividy labiera ho an'ny bandy fotsiny. Tony ve tsy le lolo kely ny aly reny indray. Nefa maninona ny tonga dia mahavidy labiera ho anaka. Andraso hoe mody sapaina. Fa ono ahy. Iza marina anaranao aloha Io fa mitady anaikitra. Tsy fotsiny hoe Kristina Ary ny lahy? Tsy tia ilainao fantatra loatra ny anarako. Ny ianao mila fantatro dia izay. Fa nahoana kosa ka? Ka ianao ary tovavy ny alilako. Inona no ilanao ny anarako? Fa sao dia hiverinao fampivaritena reo? Azafady aleo ary andeha raha izany no fandraisanao anaka. Mba nieritreritra hoe lehilahy tsara mba azo ifampiresahana sy atao namana ianao. Kay andraso aloha inona ary ty misendoatra be ty? Mipetraha aloha. Aiza kosa Kristina no afantarako hoe tovavy ohatrinao zao mandehandeha amin'ny alina dia tsy ho lasa amin'izany ny eritreritro Ka tsy mpivariteny izany mba te hanalaza ohatran'ireo jeune mandiro fotsiny nandehanako aty. Dia izay. Azafady raha nahatezitra anao ny teniko fa sotroy aloha ny laberanao dia hoteneniko anao ny anarako. Maninona koa zao raha tsy ampifilafilainao ohatr'izany? Sinao rea dia faly mahafantatra anao. Za koa tsoraka izany. Foana koa ary Kristina tsy efa atsasakadiny izay nijoro ny andry azy teto. Ny tranony ty mihidy be. Tsisy olona koa reo. Tena mandreraka mihitsy ny ataony ka. Andeha raha mbola tsy tonga ao anatin'ny 10 minitra izy ka. Tara. Ty fatana. Fa laozanao taiza ry Kristina. Efa ela be ange ny andry anao teto Zao azao tsy maintsy tara indray ny ampiasana. Oay, tena adiniko marina. Moa ka nifanao fotoana tamin'ny dina. Tsy tsaroko mihitsy koa nge. Tariko loatra koa vao niala tany amin'ny sinoako. Takizay nandeha maraina be ihany. Dia inona re zao fikelako amin'ity aleo ranga valivaliana fahatany ihany fotsiny Ndry, fa tao tsy miteny ianao sady tsy mivolana Tsy ianao nga fantaniko teo. Taiza ho ahy ianao? Azafady ry Dina. Tena adiniko ny tenanao fa taraiky tany amin'ny namako maty koa rehefa fiara saika naterany anahy dia naleo ny mpiara-mianatra nijanona tany daholo. Fa naninona raha niantso anay ianao
Tsy efa fanaraka akorytsika hoe iantso ianao rehefa andeha hody. Ka aleoko tsy manako tabanao ry Dina. Problemako manokana ve dia anakorotanako amin'ny fiainanao milamina tsara any? Sady ny telefonina kokoa ary matoko. Kristina, olo tianao anie ahy e. Naninona raha manindrana telefonina tamin'ny ankizy hafa raha maty ny telefoninanao ka? Ka zay indray tsy tao an-tsaikoko. Ifonana rehefa manaraka ianao antsoko e. Ary mandrosoa aloha e. Efa tara be ka. Nandalo fotsiny any jery anao fa gaga be hoe tsy niantso anahy ianao maliko. Zany, tena azafady Dina. Dia tsy androso zany ianao. Ka efa tara be aho ah. Allo Faratandro angamba mandalo eo e. Ka zany aka kitapo dia isolo akanjo dia andeha hianatra zao e. Mety tsy hotratra anao eo ary atoandro. Mbola tsy vita mantsy ilay devoir nataonay dia any am-pianarana izay no hanohy azy. Ka miomananga anara dia andao ianao ateriko e. Efa tara ihany ako. Tonga dia mandany e. Za tsy maintsy mbola hanao dosy, mbola hiomana. Zay vao afaka mandeha. Vao may ataraiky ianao eo indray dia tsy tiako. Eny ary, allo fa andeha. Fa tsy afaka hiona amiko koa zany ianao raha toandro. Ko zany efa lazaiko anao zaniko. Aleo fa raha misy fotoana dia miantso anao ahy e. Ay, raha riva zany e. Ie, masitio ela. Maninona ry azany? Ohatrany tsy mety afaka atao tsaiko mihitsy Kristina. Nahafinaritra kosa aloha ilay fiarahanay tamin'ny herinandro iny a. Sady amin'izay kiala niaraka tamin'ilay sary makely sy ilay jejojejo kely. Tena tsy mety afaka atao tsaiko ka. Fa mba hafa-baraka koa tamin'iny a. Zany eritreritra hoe mpivarotena. Aika tena tsisy idirany mihitsy. Ka iza koa moa nampoizako an'izany. Any amin'ny boaty nge izy nitako e. Fa izy aloha tsy ratsy e. Ao amin'ilay tena ilako azy mihitsy na endrika na bika. Dia sanatria ve? Ka maninona moa e? Aleo raha fa tonga dia atsoka. Aiza indray moa ilay numéro teo? Ay tika ay. Allo? Allo? Kristina? Allo? Ie, izy indrindra. Izaka izao azafady e? Za ihany kitia. Dia sy tadidindry koa ve? Ai zary natadiavako an'izay olona rehetra miantso azao. Ohatray. Tsika ary vao tamin'ny herinandro niarakako. Aza manelingelina ka. Be dia be ny olona miaraka amiko e. Aiza natadiavako anao? Be dia be ahoana ny olona miaraka aminao? Sinao nge ty e? Ay ve? Sinao? Manahoana Sinao salama ka. Fa tsy azoko ry Kristina. Olona izavy za miaraka aminao zany. Dia ao anatin'izany zany aza lefa lavitra reny saina ry Sinao. Fiara-mianatra amiko ny tiako tenenina teo. Hay ve? Gaga mantsoko. Fa zao akia. Afaka ve ndrira iaraka isakafo amiko androany? Misy zava-dehibe tsy maintsy ho teneniko andry mantsy e. Androany? Ie, androany ka. Mbola mianatra be nga? Mbola sahirakirana kely ary Sinao. Manomana examen mantsy izay io. Ay, dia roviana zany ry no afaka ka. Aleo rapitso e. Rapitso angamba malalaka. Mety tsara zany ka. Tsy maninona fa alaiko any an-tranonareo any ry. Aiza ho aiza moa nareo mipetraka. Aza maika aty zany. Bediny mamanay aty ianao. Mamanay ny masika be e. Sady za tsy avela miarakaraka amin'ny lehilahy zany fa mbola tokony hianatra hoy. Zany ve? Ay, tsy maninona ry. Aleo fa mifanao fotoana ary tsika e. Dia aiza zany ry no hitako? Aleo any amin'ny toerana mifankahitantsika iny any e. Raha mety aminao? Mety ka. Zay zany rapitso. Velomo Kristina. Okey ary e. Velomo.
io akia aza miafahafa ohatran'io moa e ataovy tsy mihafahafa chinois ohatry ny somary menatra fotsiny amin'ilay hoentinao aty amin'ny toerana mbola tsy falehaka tiako ohatra ny toerana rehetra ihany re io mahazo tomana re misaotra fa azao ro Kristina misy zavatra angatahako aminao ty raha ekenao e oeto ny teninao fa mihaino ary ahy na dia voherinandro ary zay ny fankalalantsika ry Kristina dia tsapako marary zany ny foko raha vao tsy mahita anao be dia be ny fanontaniana mipetraka ao an-dohako ao saingy mino fa ianao ny avalin'izany rehetra zany inona re no lazain'ity eto e aza hita ka hitory fitiavana eto ty dia inona no avaliko fa fanontaniana inona daholo zany ry Gino fanontaniana tsy misy mavaly afa-tsy ianao ihany ho ahy iny e ka lazao ary ka zao ary fantatrao ve ny antony tsy mampatory amin'ny alina dia fantatrao koa ve hoe iza no eritreretiko isa minitra ary ny farany hoe efa mba nieritreretinao ve ny anton'izany fanontaniana rehetra zany sentimental be koa ty ka manina raha tsorina izay tiana tenena fa tsy miodikodina ohatr'izany Kristina henonao daholo ve ny fanontaniako rehetra teo e efa henoko re fa tsy tokony ianao any ve dia havaly an'izany e sady ohatry ny efa fantatro ny toyany efa fantatrao ry Kristina tianao amin'ny foko manontolo ary tia hanorona ny tokantranoko miaraka aminao babonao ahy babonao tamin'iny fotoana amin'ny fampizarantsika iny ka ahoana ekenao ve ny fangatahako e sarotra be zany ry Gino marina e ahoana ny fomba tonga dia rahako aminao nefa tsika raha voangana kely ao fankafantatra ka tsisy hidiran'ny fotoana re zany rehefa tia ahy ianao dia ampy aza i aleo aloha hieritreritra ry Gino ka sady mbola mikorotana be ny saiko izao anao fanadinana ny eo azay atsoatsy ay tokoa moa tsy handodina anao ary ahy omeko fotoana eritreretana ianao fa tsy ela be kosa eny e ho hitantsika eo ihany Gino andao amin'izay odika sao dia bedy mamanay aty dia tsy afaka hiaraka indray zany tsika ka bedy ho aza andao ary andao fa teriko ny fiarako ianao ay moa Gino manana tomobila ary tena manam-bola mihitsy ne zany ty banty e ao mikara ay tsara zany tomobilanao zany ty ve tsy lafo be esy aiza koa zay tsara eo e rehefa mba misy oentina miasa fotsiny dia zay e dia aiza zany ianao no ateriko aleo sy mipoitra any aminay ianao fa eny amin'izay akaikaiky fotsiny ady zany e fa ahoana ary Gino enao ty moa zany tsy manambady efa manambady aka io mipetraka amin'ny devant ny tomobila kio ay aza manany aza Gino ka mariny zany ko ianao no tiako vadiko raha sitrapon'Andriamanitra zany dia tanteraka eny ihany e fa raha tsy madiso miasa amin'inona moa ianao talehana bankiray eto Antananarivo izay ary Kristina dia inona koa mbola tianao ho fantatra izay ihany ka azafady fa ohatry ny hoe manady ady be koa ako tsy maninona re zany olona ho vadinao koa ve moa dia tsy ho fantatrao tsara ny mombamomba azy eno ahy fa aleo ahy eto ny apetraka ao eo amin'io poto misy jiro mirehatra io eto ie eo misaotra betsaka Gino inona ny isaoranao amin'izany fa tsy mba misy biso kely kosa vena dia zany ary aleo manaraka ry Gino ka sady sao misy matazana eo ka tsy tiako dia rovina indray zany tsika vao miona mifampiantso eo ihany tsika e miantso anao eo ihany veloma Gino veloma ty Kristina
aleo aloha hijanona kely sa hividy sigaraka. Ohatra ny lany zany sigarako zany. Manahirana koa eto amin'ity tsisy parking tiako. Aleo raha ngaha toka eto amin'ny sisiny eto fotsiny. Fa tsy Kristina avy io tazako io. Tena izy mihitsy io mividy zavatra io amin'ny mpivarotra io e. Ary misy bandy miaraka aminy nge izy zany. Sa ve diso ny fijeriko e? Tena tsy diso aka. Reny fa nivoaka. Dia mifampitantana tsara mihitsy. Dia sanatria ve ka sipan'ny Kristina iny? Tsy mino an'izany ny saiko ka. Ary aleo hoe jereko tsara zay alehany. Reny fa nanatony ery amin'le fiara menamena ery. Fiaran'le bandy io zany io. Zao zany Kristina ny antony tsy anekenao fangatahako a. Ka tena ninona nefa ianao raha tonga dia nitsotra tamiko hoe fa nanan'olo tiny. Zao za ampijalianao hiaritra hijery fahoriana ento fotsiny. Aleo raha ngafa tonga dia arahako a. Sao dia sanatria andiso any eritreritro. Mety hoe namany fotsiny iny ohatra. Reny fa lasa. Arahako vatoriana zay alehany reny dia hitako io ny atao avy eo. Tena tsy napozony maso kosa iny zavatra hitako mahaliany a. Hitako moa izy ny tsy nentina anaiky anako. Efa manatopo. Nefa neka tena tiako le Kristina e. Saro-posaina fa ty fa miantso. Dia inona nefa ny antsony a? Aleo rangaloha raisina dia hita eo a. Allô? Allô, bonjour ndry. Allô, manahona ela? Tsy tadidiny langafo eo ako. Ohatray, tsy tadidiko ahoana e. Ianaranao rehefa misoratra atoko. Inona ny vaovao? Tsisy inona fa misy resaka kely tika atao amin'ny laresy raha afaka ialahy. Resaka? Resaka iny? Tsy voatantarako eto amin'ny telefona eto zany chinois. Aleo mihoana mihitsy. Ka roviana re. Za mantsy zao ohatra mbola teriteriko. Tsy mety ve raha androany? Ohatra mba malalaka mantsy zao. Ay, fa aiza ianao io? Aty Analakely aty a. Sao dia mba akaiky amarina ianao? Ie, za koa re tiako. Ka aiza ho aiza ary ianao dia antonoko iny. Ato anaty fiara eto ampitan'ny lampantanana eto ahy. Afaka mankaty ianao? Ay be tsy akaiketsy. Ndrasa fa avy eo aminao eo a. Mety le zavatra hitako maly reny ihany zao ny tantarain'le Kristina io fifa fantatra. Kinona moa zany fa tsy dia efa hoe mihaino fahoriana eto indray zaniko. Ndry, ary akaiky nge izy zany e. Ty tamin'ity sahady kala. Pozy re zao. Tena tsara aloha izy e. Jere nge ny fandehany. Ohatry no faty any la raha mototra ny ry Chinois. Chinois, bonjour. Manao ny Kristina? Mandrosoa ato e. Aleo ato ny miresaka. Ina re. Fa iny zany resaka tianao atao amiko zany. Ohatry ny maika be ery mantsiko. Chinois, rehefa nandinika an'ireny zavatra rehetra ny rahantsika ny an'ireny a dia nieritreritra ny zava-bitantsika sy ny zavatra nataontsika niaraka. Dia matsapa fa... Oka izay ry Kristina. Tsy tiako hoe intsony ny toy. Fa maninona ka? Zavatra efa nandrasanao hatrinirana izany ry Chinois e. Ary za ary mino fa tokony hafaly anao fahitana. Nefa ohatry matezitra anao indray izy zaniko. Fa inona ary ny tena tiany Kristina atongavany? Ohatry ny tsy nieritreretiko indray zany zavatra teneniny zany a. Ary tovadrina be ianao. Gaga fotsiny amin'ny zavatra teneninaoko. Kefy zany Chinois. Niandry valiteny ela be tamiko ianao dia tsy manina fa valiko izy androany. Tianao koa. Sady te aranorina no aviko miaraka aminao. Tena tia marina ve ianao Kristina sa manany ihany a? Tsy any ihany zany e. Sady tsy tokony isy agaganao koa. Tianao hono izy. Fa ahoana ary zany? Raha ny fahazahoako azy zany dia nisaraka tamin'ile bandy hitako maly iny izy. Ohatra ny tsy mampiny ihany a.
Aleo raha ngaloha ekena any dia hita eo a. Aloha makaina kely eto ka mbola tsy tapitra koa mipôzy eo ampiasanao mba hafahafa misy koa mivoaka kely aty ivelany aty miboka foanao anaty birao vera nga Dry ohatra ny bandy efa hitako itsy bandy itsy zany a tsy hitadidiko fotsiny hoe taiza moa ndraso hoe ay ty le bandy niaraka tamin'i Kristina tadidiko mihitsy io volon'le ry lava ao aoriana io ary ohatry ny miady saina be nge lely izany atao ahoana va zao lesy ny atao hoe voadona ny ainako fe tsy mba iainany lahy koa eny nefa mampalahelo ihany le riko sipa manjakely ohatr'ireny ve ary maninona mora tonga dia anatonana dia resahany za tsy hoe aninona an'le ry akory fa mba hahafantarako tsara mikasika an'le sipa iny ahoana ry seha salama ahoana ny anao zay azafady sody mba afaka manome afo kely anangy ianao azafady very masy le brikiako taty ay tika tsy maninona ary mba afaka makatoerana eto fe za azafady tsy maninona mihitsy ka mipetrapetrahy ary aleo fa eto amin'izay ny ampiresahako azy ono a ohatry ny endrika tsy de vahiny amiko tsony nareo a zany ve sao de mba olona mitovy kosa tena ianao mihitsy ka tsy ianao le tompon'le odimenamena iny io volonao arino io masy ny atadiavako azy ay tena zandray raha izany ka fa taiza ny miaonantsika sy ny fankahitantsika moa zany ianao zany le niaraka tamin'i Kristina niaraka tamin'i Kristina ie tazako masy nareo niaraka indray arivo zaiko teny akady vato iny ay ie zay mihitsy zany ka fa fantatrao nga Kristina ka izy ary ny tovovavy miaraka amiko zaoko miaraka amin'izay ahoana Kristina nge ka olo tiako eny fantatro ne zany fa efa za ndray zao miaraka aminy amin'izao sao de miteniteny foana ary se olo tiako nge ho a Kristina ary efa akavady azy mihitsy ahatsoatsy de diso any zany Kristina ve no mandainga sa ty banty tsy mino amin'izany ary se voamaly mihitsy Kristina ny nanome toko hoe za rery ny miaraka aminy ko nahoana no hoe misy anao vetivety io indray ka raha tsy misy se de afaka tsotsika amin'ny telefonina eto nge zany aloha ilaza i raha mahita eto ka mety amin'isay ve zay fifanarahana zay sa ahoany atao ahoana moko efa samy vo zany tsika mety zay ka fa mila lamina sy amboaritsika tsara fotsiny ny fotoana so masy hivadika io izy ka tsika indray nahita raharaha tsy afaka mivadika amin'izany tsony izy raha zinoa ahoana rovinsy eny afaka de amin'izay ny atomboka amin'ny plan voalohany mety foana tsy maninana de rapitso ary fa aleo arivariva de amin'le mirava avy miasa iny mety tsara zany ka efa napopozika any nge hoe misy zavatra fataon'ny Kristina any ambadika any fa tsy tao an-tsaiko indray le fampirafesany ka nazako ary mahasapan'izany na de hoe voaingana ary zay tsy izy niarakako fa ny tena marina tsy mahazaka an'izany aradina fa raha bandy hafa kosa aloha radina ny rafilahako efa mivitaiko serieux zay aloha de marina fa ny tanjontsika nge raha zinora ihany mitovy samy andrafay an'i Kristina tsara ihany aloha zany aleo fa iarahana manao amin'le ry zay tanjon'izay rehefa vitsy de tsy maintsy hijery ny tenako indray fa aleo kosa raha dina jaina tsara le fifanarahana fa mbola sary-piary ve se zany ka fa tiako apetraka tsara fotsiny le hoe rehefa hoe tsisy miaraka aminy de tsisy miaraka aminy tsika eno efa manaiky an'izany nge ahy ary sotroin'olona be raha fa tsy
ty tena kikina tanteraka indray ty ry Kristina. Sinoa ty tsy mipotsaka tsony. Ny robineta ry amin'ny dindany koa efa nety tanteraka. Ny tompotrano nefa ty ho avy rapitso. Eny fa fahadisoky ihany izao. Tsy mba nahaina nango na valaniko amin'ny revirivo sy zavatra tsisy dika amin'ny potsiny ny vola. Ny tena olana koa dia ny tsena ohatrany tsy misy tsony. Tsisy tazako daholo tsony le client-ako taloha reny. Na le antitrantotra manam-bola reny ara tsisy miantso tsony. Dia inona reny no ataoko hoe? Tsy maintsy hitangazo any amin'izy roalahy ihany rangaha. Aleo aloha fa Gino ndreseko lahatra. Izy mantsy vao aingana dia mbola mafana tsara ny fitiavany. Tena tsy mandray telefony Gino? Sa ve sahirana miasa izy? Dia ahoana ary ny ataoko hoe? Aleo rangaha andramako antsona afara indray Dina. Dia namono telefonina koa. Aleo rangaha iantso an'ilay client hafa taloha reny a. Izay sisa ny vahaolana farany. Dia ahoana Radina? Dia ahoana raha Gino? Inona vaovao? Ka any amin'ny lahy zao mana tena vaovaoko. Tsisy inona ka. Mandeha tsara aloha ny plan antsika treto. Ka nanahoana? Mibabaka tany amin'ny lahy tany anga? Tokoa moa zany. Mila vola farak'izay maika hono izy ny ofatrano tsy voaloha sy ny maro hafa koa. Fangasy tany amin'ny lahy tany ka. Ny antso ahy mihitsy. Lazainy fa hoe tsy maintsy misy zavatra hovidiny izany hony. Mila vola hono izy amin'ny fianarany. Fa tsy nahazo na dia indray nitity ary. Hay mety tsara kosa izany nanaovany lahy zany ko. Kinona fa tsy izay ny tediavintsika. Aleo andraingiraingy mihitsy. Ka inona indray ary zao nitoy amplon? Za manaraka fotsiny. Karaha tokony ho izy zao dia tsy te hiherika antsika intsony izy. Saingy tsy maintsy mbola insiste tiniko. Fantatra ihany mantsy ny toetran'i Kristina. Ka ho aiza koa moa izy raha tsisy atsika? Tsy mahafantatra ny marina lehilahy. Ary tsika marina moa zany raha Gino dia tena voafitaka sy vokilainga mihitsy ary tena efa fanaony zany io. Ka izay indrindra ny tiako amaizana azy tsara Radina. Na tsy izara miaraka aminy any ariana any. Tiako izy mba hiverina amin'ny lalana tokony ho izy. Tsara taringa ily ty insipy iny. Eno raha tsy izany ve nababo ahy? Io ny lehilahy. Io fa miantso indray. Aiza? Tena numéro-any io. Raiso rangaha. Raiso dia ito izy izay lazainy. Allô? Dina? Izy ty ry Kristina. Fa maninona ianao zany tao ambany be ny feonao? Dina, so ihany ianao fa namela telefona. Eno fa maninona ianao zany ohatry ny ambany be ianao. Marary ahy Dina. Tsy haiko izay mahazo ahy. Torana rery tao an-trano tao aho. Zany very Kristina. Dia iza ny namonjy anao tao ka? Le tompotrano tonga nitako ofatrano no nahitana tao Izy no nitondra ety amin'ny hopitaly. Fa any amin'ny hopitaly zany ianao io? Ety aby falatanana no misy ahy. Ka inona ary ny ilanao ahy? Inona ny azoko anampinanao? Dina, mba jereo afa tsisy olona manampy ahy mihitsy ny ety fanafody be dia be ireo tsy maintsy hovidiko nera za tsy manana ny ariary. Ay, eny aleo fa ho hita zany Kristina. Dina, aza tao an'izany moa tena marary inge ho azahy. Eno aleo fa hitako eo ny atao tsy hitany lahy zany. Mbola mitoy ihany ny laingany. Fa maninona tsara izy teo. Tsy dia eny kokoa fa ohatry mikasokasoka be zany ko. Marary hony izy. Eny amin'ny hopitaly eny be felan-tanana eny amin'izao. Fa naninona hono ity? Torana tao an-trano tao dia le tompotrano no mibatazana keny amin'ny hopitaliko. Zany ve lesy tsy fika andray. Ary tena maranitra kala. Any amin'ny marary an'lahy mihitsy ny doniny.
ka fantany hoe mora fo lesy mody ataony hoe marary dia amin'izay za malala-tanana be ohatrany hoe misy fanafody be dia be mantsy ao tsy voavidiko zany harita mihitsy zany hoe tena vola ny tanjony nefa ahoana raha tena marina zany tsy ho faty rery eo iny mino aranga fa laingy zany fa loza hiara razino mbola mitoy ihany ny plan dia mba mitedava amin'izay ry se vehivavy hafa za zao efa hiova filamatra mihitsy ay oke raha dina aleo andefa za kohatry mbola mamaikako mifampiantso eo ihany oke ary efa nahita solony sahady zany raha dinako dia za zany ahoana tongeny foana rangahy io dy fa sy Kristina ve ty mandefa afatra ty maninona tsara ity be felatanana porta ay toy an'le resaka teo ty ary sao dia mba tsy vazivazy ary ty mety tena marary Kristina ka aleo raha nga ho jereko any mihitsy za nga hiteniteny amin'ny radina hoe tany portafiry moa izy teo ay tika ary andrasy fa ho hitako ato ny marina oay tena Kristina ianao ve ty to lasa nahy kely fananinona ianao Sino tonga ihany ianao fa rainao ny afatro voaraiko ka fa maninona ho ahy ianao inona nazo anao tsy haiko Sino tsy mety hampahalala an'izany ny dokotera marary fotsinao ny ady izay ka inona zany ny zavatra efa mba natony tsy haiko ireo fanafody be dia be nisoratany amin'ny ordonnance ireo no nasaina vidiako izany efa fantatra ihany fa tsisy nizan'iza olo-pantatra ty vao teo zao le raha matotompotrano ny laza fa nampalahelo azy ho ny ady nanatera sakafo andray mampalahelo ahy ianao ka ay ve tena marina re ny zavatra nylazainao any Dina reny Dina anga fantatrao Dina fantatro izy ry Kristina ary efa fantatro daholo koa ny momba nareo rehetra ka inona moa zany tsisy zavatra miafina aminao tsony efa fantatra ohatra amin'ny Dina amin'ny foana ry Sinoa mifaly aminao fa tsy sitrapoko ny antony nanaovako an'ireny ny tsy fananana re mahantra loatra ka re zay fantatro zany dia inona zany zao ny azoko anampinanao ka izay vitanao amin'ireo fanafody ireo Sinoa tao sa mantsy mba ho avitra ihany ny haiko ay andraso ary zao dia zao dia andeha hividy an'ireto fanafody rehetrareto tsy mbola nisy nohaninao akory izy reto tsy mbola nisy ka fiantra n'le dokotera zao no nametahany an'io sy ireo maray io teo ay aleo ary fa vetivety fotsiny ahy Sinoa avinenao fa ahoana misy inona indray ry Kristina tena zao vao tsapako Sinoa ny alala fitiavanao enao navita nijery ana dia fantatrao aza nititrako sy ny adalako rehetra le ferinao ihany koa lainga rehetra nataoko taminao tianao tanteraka Sinoa babony atsara-pananao eny fa aza mbola miteny mafy aloha fa reraka be eo ianao ka tsy maintsy lazaiko anao zany sao mantsy an'io ny andro sisa hitanao aza miteniteny foana rery Kristina ary aleo aloha andeha hividy an'ireto fanafody reto vetivety aloha ka ndraso aloha mbola tsy tapitra fa inona ihany minina aminao Sinoa fa raha sitrana somatsara eto dia tanterako ny etaetanao tsy maninona fa raha tianao dia atokako anao fianako rehetra misaotra ry Kristina
tsy maintsy sitrana ianao ary tsy maintsy hivoaka eto amin'ity hopitaly ity tsika. Aleo aloha hijereny reto. Mizaha matory-kely aloha aiza zao ny farmasia hitako an'ireto fanafody be dia be reto. Marina raha ho azo reto raha tsy teteny Antananarivo. Betsaka ange izy zany fa dia aretin'inona loatra koa ary nahazo ny Kristina. Aleo raha tonga dia hijery ilay farmasia iray etsy ambany etsy aloha. Ohatra fifanojun-javatra sa masoko mandroro fa tsy radina ve ry mipetraka misotro zavatra ery amin'ny mpivarotra ery. Tena lereo io koa ny fiara ary ho aiza dia maninona eo. Raha azoko tsara dia hoe ety amin'ny hopitaly ety koa le ty ary nitovy zany ny tao anatin'ny eritreritra sy le rira izaniko dia nandainga fotsiny izany le rira ka za koa tsy maintsy mailiko. Inona moa zany fa tsy dia efa mitovy eritreritra zany tsika. Fa mialatsiny amin'lahy kosa aloha radina. Efa nivoatamiko Kristina teo, efa nivoataminy koa. Ny fametoko izay teo fa raha sitrana somatsara eo izy dia efa atao aingana andraranay dia baibay momalina. Nefa dia ahoana raha insiste le tika. Tonga rangahy dia fitaiko efa nampitandrina an'le ry ange tamin'iny. Ary andraso fa tonga ny fotoana namboarana an'le ty. Tena ty ambaran'ny gazety ato androany ity. Tovolahy iray maty nisy nanendaka ty tsy mahamasina. Io tena sarin'ny radina io. Tanteraka ry zalahy ihany zany ny asa nampanaoviko azy. Vola be reny koa ve moa tsy ho sandry le rony. Sady iza ny afantatra hoe izany nampaniraka an'ireny. Kinona moa zany fa tsy malalaka ny lalany lary zinoa. Tsy misy mpanelingelina manomboka eto. Ary dia ho lasa vadiny lamora foana Kristina. Miala tsiny amin'ny lava tsy maintsy nanao an'ireny. Tsy avela koa mba haniafy zany ny any anjarako. Ary aleo amin'izay aloha karakaran'i Kristina ka. Aiza moa le hoe siroma hosoloana teo. Tika ka. Sady ohatrany efa ho lany ity zany Ay, inisy efa manomboka taitra. Kristina, nanahoana ianao zay? Aiza ny mbola marary ianao? Chinois, ianao ve zany? Manjavona be daholo izay jereko. Za ty ry malalako aza mbola miresaka aloha iantso dokotera? Asa miantso dokotera tsany Chinois. Efa kely sisany ny orana nanao hafa ianao tsara. Mbola mitsabo tena nge ianao ry Kristina aza miteny ohatr'izany Chinois, mifona aminao mety efa tsy anjara angambany antsika. Tsy natao mihitsy koa ianao tiako eny fotsiny Chinois, mialohan'ny antohanako mamela ve ianao? Kristina, mamelanao mamelanao amin'ny foko manontolo misatra Chinois, dia mba ampitahany amin'ity ny hafatro hoe azarahanao alahelo tsoanao nisy efa avelonao andry ampiatanana feloma Chinois. Kristina, 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 mifoaza aloha fa iantso dokotera.
Ona c'est moa le monsieur Ginot? Ie, za fa ahoana dokotera? Ianao le olona niaraka tamin'ny mademoiselle Christina? Eny dokotera, saingy indrisy fa iny tsy tany iny eny. Tsy izany se fa zao saika mba hambe an'ity valina analizy natao tamin'ity a. Somary taraiky loatra mantsy ny fivaliana izy ity, any ka tsy natratra ny fitsaboana tena tokony natao taminy izy. Ay, eny misaotra anao nanome an'ity aloha. Fa zao ry se mba manova ihany loha se analizy na testa mba hafantarana tsara ny toe-pahasalamany se ihany koa. Ary eto mandoza mantsy tia nahazo ny Kristina ty ka tsy fantatra hoe soa dia efa mba namindra tany amin'ny se tany. Fa inona marina dokotera ny tena nahazo azy a? Na izy maty iny ary nge tsy nafantatra an'izany akory. Aleo fa ao anatin'iny valina analizy iny no ahitany se an'izany. Rehefa avy eo mba mandalova ihany se ao am'broko ao fa ataoko maimaimpona aloha ny testan se. Angatadalana angama aloha. Eny ary, misaotra dokotera. Ararero anga sokafa an'ity a. Dia raha malaleto zany arety mandoza ny tenen'ny dokotera zany. Andriamanitro, fa inona koa ty? Voa sida Kristina? Dia sida zany nafaty azy? Oay le ty dia ahoana za? Ahoana zany momba ka? Sao dia mba efa tratra koa ary aty? Andeha ho asemy dokotera aingana aloha anao an'le testa teo ka. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Ditrako. Tantara indray miseho nosoratany Iazara Andriamanalmanana. Nandrenesanao ny feony Priska Rakotoarimanana, Iazarandry, Romy Arimanana. Nandray feosinana totosy, Diarana Efson sy Iazarandry.